Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tomponsika. Amen. Jehova no fahazavanao sy fahamarinanao. Jehova no fahazavanao sy fahamarinanao. Zany no asongadiny no finainantsika anio ao amin'ny boky Salamo 3:7 andininy 1 hatramin'ny 5 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: omeo rariny aho Andriamanitro, ary alaharo ny teniko haharesin'ny firenena tsy misy famindrampo. Vonjeo aho ho afaka amin'ny lelam-pamitaka sy mpanao meloka, fa ianao no Andriamanitry ny heriko. Nahoana no manary ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Ampandehan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ahy ho any an-tendrombohitra masina, dia ho any amin'ny taberna kelinao. Dia akany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'ny Andriamanitra ny fifaliako indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga aho, ry Andriamanitro dia Andriamanitro. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatika ianao? Manantena an'Andriamanitra, fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jehova no fahazavanao sy fahamarinanao. Manomboka eto amin'ity fizarana faharoa amin'ny bokin'ny Salamo ity, manomboka amin'ny toko 2:7 hatramin'ny 7, dia misongadina ireo hira nasandratry ny antoko-pihira ny Koraita na ny taranaky kora avy amin'ny Levita izany. Tononkira izay maneho fifandraisana velona sy matotra amin'Andriamanitra, ka na dia zoim-pahoriana aza dia toa mahatsapa mandrakariva ny mpanao salamo, fa eo Andriamanitra, manatrika ny fahoriany Andriamanitra. Eto amin'ny toko 2:7 sy ny 7 ity, dia hita ny fitolokon'ny mpanao salamo izay toa irery, izay toa zoim-pahoriana lalina, ary toa enjehan'ny fahavalo, ary tena ataon'ny azalambo, ataon'ny fahavalo azalambo mihitsy aza. Zao no ambarany andininy 2 hoe: nahoana mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko. Vonjeo aho izy ho afaka amin'ny lelam-pamitaka sy mpanao meloka, eo amin'ny andininy 1. Toa mahatsiaro lavitra ny tempoly ka na ny toeram-pivavahana ny mpanao salamo eto, lavitra an'Andriamanitra, toa irery, toa nafoy, toa onjonjony samirery ao anatin'ny fahoriana lalina ny mpanao salamo. Kanefa eo anatrehan'izany dia mahatsiaro izy fa Jehova no fahazavana sy fahamarinana. Io Jehova Andriamanitra io, ilay fahazavana sy fahamarinana, dia Andriamanitry ny famindrampo, Andriamanitry ny fahazavana ka manazava ny aizi-piainana izay manjo azy. Ka na dia lavitra ny tendrombohitra masina ary izy, na dia izy rery ary,
dia mino kosa izy fa io fahazavan'Andriamanitra io no mandrakotra azy, manazava azy ary manome famondram-po ho azy ka dia tsy hirery izy fa atrehan'Andriamanitra. Tena Andriamanitra mihitsy no inony fa miaraka aminy. Dia na dia any an-tany lavitra ary izy noho ny amin'ilay fahazavan'Andriamanitra izay manatrika azy, dia toa mahatsiaro fa toy ny any amin'ny tendrombohitra masina ihany izy. Izay no ambarany eo amin'ny andininy 9 manao hoe ampandehan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao aho, aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ahy ho any tendrombohitra masina, ho any amin'ny tabernakelinao, any amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia Andriamanitra ny fifaliako indrindra. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, rehefa mitoetra ny fahazavana sy ny fahamarinan'Andriamanitra, izay maneho ny maha-izy azy an'Andriamanitra mihitsy, ka rehefa mitoetra ho ampino izay maha-izy azy an'Andriamanitra izay, dia na toy inona fizaham-toetra, na toy inona aiza-kitroko ny lalana izay ombana, dia mahatsiaro fifaliana. Izay no teneny hoe Andriamanitra ny fifaliako indrindra. Mahatsiaro afaka mirehareha ny amin'Andriamanitra izy. Ary raha toy izantsika ny vakiny tena amin'ny andininy 4 tapany farany sy ny 5 dia ambara fa hiderana ao amin'ny lokanga aho, ry Andriamanitro dia Andriamanitro. Izany hoe tena entin'ilay fahazavana sy ilay fahamarinan'Andriamanitra mitodika any amin'Andriamanitra feno, afaka manompo an'Andriamanitra feno izy, na dia tsy eo anivon'ny telopolo azy. Rehavako malala, tsaroantsika ilay lalan'ny hazo fijaliana izay nodiavin'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy ilay toy ny nafoindray. Jesosy Kristy ilay niatrika samy irery, ny fangirifiriana sy ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy ilay nikikika, ny teny manao hoe raiko raha azo atao, esory amiko ity kapoaka mangidy ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Dia hitantsika tsara fa eo atapon'izany fangirifirian'ny Tompo izany, eo anatrehan'izany enina ny fahafatesana azy, dia tsy irery izy fa namirapiratra tamin'ny mandrakariva ny tavan'Andriamanitra, namirapiratra tamin'ny mandrakariva io fahazavan'Andriamanitra sy fahamarinan'Andriamanitra io. Dia hitantsika tsara fa raha maty ny Tompo dia niorooro ny tany, nisy aiziny, kanefa nisy nanelatselatra nampitresaka ny lamba tao amin'ny tempoly. Ilay fahazavan'Andriamanitra, ilay fahamarinan'Andriamanitra, ilay famondrampon'Andriamanitra no teo aminy, ka na dia maty aza ny Tompo, tsy niatra tamin'ny fahafatesana fa dia nitsangana izy ny andro fahatelo. Eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao ihany koa, mety misy enjin-javatra masaky-diavatra tahaka izany, toa irery, toa afoy, toa ao anatin'ny fangororoana lalina mitanondrika ny fiainanao. Mpanjino ry havako, ny fahazavan'Andriamanitra hanazavanao, ny fahamarinan'Andriamanitra, izany hoe ny famondrampon'Andriamanitra anako na ny manodidina anao tsy hiatra aminao, ka dia ho marina aminao nambara ny mpanao salamo fa na dia misy arivo aza eo ankavananao ary ray alina lava eo ankavianao, dia tsy hiatra aminao izany fa hijery maso fotsiny ianao. Rehavako malala, vavaka no nasandratry ny mpanao salamo eo anatrehan'ny fahoriana mangidy izay nizakainy.
vavaka mitodika amin'Andriamanitra, manantena ary mino fa afaka miantsehatra eo amin'ny fiainany Andriamanitra, afaka miditra n'aiza n'aiza misy azy Andriamanitra. Ary dia izany teneny hoe manantenan'Andriamanitra. Famboly Deraziany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Tsy ho an'ny mpanao salamo ihany, fa ho an'izay rehetra mino sy matoky, ho an'izay rehetra manana fanantenana, aza-kivy mitraka ny fahazavan'Andriamanitra anazavanao, ny fahamarinan'Andriamanitra anafy anao. Ka n'aiza n'aiza tany feno aizina, n'aiza n'aiza feno fitanondrehana, n'aiza n'aiza misy mitoloko, rehefa eo Andriamanitra dia ny fahazavan'Andriamanitra no manafaka azy. Mahereza ry havako, amirapiratra aminao anie ilay fahazavan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, feno fisaorana anao zahay. Ilay Andriamanitra miantsehatra eo amin'ny fiainanay, ilay Andriamanitra manatona anay ao anatin'ny fahoriam-ponay sy ny fahoriam-panahinay, ao anatin'ny fiainanay difitry ny fizahan-toetra, ao anatin'ny ady sarotra. Eo ianao, fanantenanay ianao, manazava anay ianao, fahamarinanay ianao, eny famondram-po ho anay ianao. Saotra Tompo, vavaka manokana izahay ho an'ireo rehetra ao anaty fizahan-toetra lalina, indrindra ho an'ireo kristianina mitaraina mitalao eo anatrehanao, noho ny fampahoriana izay manjo azy, mety any amin'ny toeram-piasany, mety eo anivon'ny ankohonana, ao amin'ny fanompony. Tompo mampahereza azy ireny mba tsy hiemotra izy, fa ho tehirizinao amin'ny famondram-pona mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.